Efa nomanina nandritra ny roa taona kosa dia nekena ny mari-pahaizana filamatra ho an'ireo tantsap mpamokatra azo tombony manokana ao anatin'ity fivoahana mari-pahaizana ity ary afaka andray anjara ao anatin'ny fahazahoana izany mari-pahaizana izany ireo tantsaha manana ny diplôma BEPC noho ny mihoatra. Rahantsika ny tatim-baovao mahakasika izany. Nakatoava ministeran'ny fambolena tampomba ofisialy ny mari-pahaizana filamatra ho an'ny tantsapa-mokatra nandritra ny atrikasa mifandraika amin'izany izay nitotosain'ny hitetikasa formaprod niaraka tamin'ny ministera pia tetsy amin'ny CNEAGR Retsinantsana. Vokatry ny fikarohana sy fanavozana ho fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny tontolo ambanivohitra ity fitaovana ity. Ny ty atrikasa ty moa dia atrikasa teknika entina akana fankatoavana ilay atsony amin'ny teny frantsay hoe référentiel exploitant agricole na ny sehatrasa eo amin'ny fiarina ara-pambolena araky ny vinany filoham-pirenena izay ametraka fa hoe any arinany dia ho Madagasikara moderna sady miroborobo ny tanjona ny ministeran'ny fambolena ny Filipina ary ny Jona dia nametraka fandikana izay vina zay hoe mbolasa moderna ireo fiarina ara-pambolena afaka misehatra ny tsena na anatiny na ivelany. Izany dia mitaky fahaiza-manao ka dia izay indrindra zany no nanapahana hevitra fa manomboka izao dia tokony tena antonasa mahavelona ny zany seha-piarina ara-pambolena zany fa tsy ho ambokambonasa intsony. Noho izany dia tsy maintsy avozina daholo ny fomba fampianarana rehetra ho an'ny zany seha-piarina ara-pambolena zany dia ny famaritana zany programa nasa izany. Teo aloha tantsapa-mokatra 12 taona ary manana ny mari-pahaizana BEPC faravaratsiny no tokony azo tombotsoa amin'ny alalan'ity fampiofanana sy fahazonan'ny mari-pahaizana filamatra ity. Manana sosikevitra nefa ny tantsaha mikasika izy ity. 12 taona zany tsy mety aminay io fa tokony mba midina mba amban'izay le niveau 3e tsy mety aminay satria zanaka tantsaha zany akamaroany dia niveauna 5e 6e dia mijanona andary dia hoaiza ireo zanaka tantsaha izay ambany fahaiza-manao. Zanaka tantsaha koa eo amin'ny 13-14 taona ny akamaroany dia mijanona mitsoka tan-dakilasy dia hoaiza koa ary zany zareo satria ao ambadika an'ity référentiel ty tsy maintsy manatanteraka ny na l'établissement indrindra ihany koa tsy mahazo an'ilay dotation avy amin'ny fanjakana na ara-kevitra na ara-bola zany raha tsy mahazo an'ilay diplôma kapa nefa ny compétence an'ireo centre de formation izay efa manao an'izany ohatra sy fifatà manao an'izany ndrezoso manao an'izany ny azy ny cibleny 14 à 18 ans izay afaka tena mandray anjara zany manatanteraka n'ity diplôma kapa sy BEPAD izay zany edinay hoe alao mba halalaka lay fetaona zany sy fetra klasy samy andray anjara ndrehetra ohatra ny fanadina rehetrarehetra samy mandray anjara ohatra baka 18 ans dia 12 ans dia afaka baka 70 ans fa tsisy problème dia mba lao ohatra n'izakeo zany fakana ny diplôma na métier agricole. Maharitra 2 taona no namolavolana ny mari-pahaizana filamatra ho an'ny tantsapa-mokatra ary ivitoerana fampiofanana misa valo izay napetraka ho fitaratra no andeha ampiarana izany.